Fa ho an'ny amarantsika izay tolom-bola kitra izay eto an-toerana ho an'ny resaka manokana mikasika ny klioban'ny Jet Mada isika. Nankasitraka ireo mpilalaony ary ny ekipan'ny Jet Mada, izany hoe ireo mpilalao izay nahazo ny diplôma-panjakana baccalauréat sy BPC dia notolorana izy ireo fankahirezana tamin'ny herinandro lasa teo. Nisy ihany koa ny hetsika korana narahana sakafo izay nikarakaraina izy ireo entina indrindra anatevenana ny kitavam-bola ny klioba entina miatrika ireo lalao raisam-pirenena amin'ny taona 2024. Tsy ny baolina kitra ihany no hitazanany ankizy ato amin'ny Jet Mada na ny Jeune Étoile de Tana hoy Andriamatoa Hervelondriamanga, sekretera général ny association sportive Jet Mada. Mila miaraka ny fahaizana ny baolina kitra sy ny fianarana hoy izy. Io association io izay hiaraka fifanarana iraisam-pirenena amin'ny faraparan'ny volana Mai sy voalohan'ny volana Jona any Frantsa sy any Belgique. Isorana manokana ianareo izay nambany ny antso rehetrarehetra fa dia ngeny kanjem-boninahitra izahay ato amin'ny Jet Mada hotrononareo amin'ity androany ity. Tsy mety anefa fa tsy maintsy misaotra ilay nahary ihany koa tsika na ny mety andro ity amin'ity andro ity izay na ny andro mivalika mba ahafahantsika manatotosa ity lalona ity ka dia raintsika ny avo ny ray Andriamanitra ny nahary nanome izany. Manaraka izany efa lasa dia lasa fotoana fiarahana-tsiny fa dia ho atombokontsika amin'izay ilay izy. Nandritra ny korana narahana sakafo izay nikarakarain'ny Jet Mada tetsy amin'ilay hôtel Andavamamba ary ny faran'ny herinandro lasa teo dia nankasitraka ireo mpilalaony nahazo ny diplôma baccalauréat sy BPC ireo mpitantana ny Jet Mada. Mpilalao efatra nahazo ny marim-pahaizana baccalauréat dia Itoky, Evelyn, Soso ary Kevin izany. Mpilalao 5 kosa nahazo ny marim-pahaizana BPC dia Claudio, Mamy Jivaji ary Sébastien ary Tahiry. Samy notolorany ny mpitantana Jet Mada Godasy iray avy sy miraharaha eto mba ho fankahirezana azy. Afapo ireo rehetra izay nasaina ka tonga nanatrika ity korana narahana sakafo ity izay nikarakarain'ny club. Natao indrindra izao hetsika izao hitadiavana vola anampiana ny fivoahan'ny ekipa any ivelany amin'ny taona 2024 hoy Andriamatoa Hervelondriamanga. Nandravaka ity korana ity ny fampisehoan'ny ireo groupe fandi tamin'ny fahaiza-manaony eo amin'izay sehatra ny ity izay. Nandritra ity fotoana ity ihany koa nanambarana Andriamatoa Hervelondriamanga fa andray anjara amin'ny lalao raisam-pirenena any Frantsa sy Belgique ny Jet Mada jusqu'à U10, U13, U15 ary ny U17. Araka ny fantatra dia ho an'ny Belgique ny U15 sy ny U17. Avy eo dia mbola hiatrika ny tournoi international ny Gatiné any Pontery indray izy ireo. Ny 13 kosa dia mbola hiatrika ny andiany fahasivy-roapolo amin'ny mondial pupille any Plomelin sy any Pontery ihany koa. Ny 10 kosa dia hiatrika fananao Paris sy any Grenoble. Mafezatra araka izany ny adidy miandry ny mpitantana ao amin'ny Jet Mada ka miantso sady ireo malala-tanana sy mpanohana izy ireo mba hiara-misalaha aminy amin'ny fampandrosoana ny baolina kitra eto Madagasikara indrindra ho an'ny skady sandrina.